miarabany presbytera constant faly miaraba pastera tahiny ia misaotra manakitso vavolombelona mba tantara ho anay ary ahoana natovanao lasa presbytera raha ny tena marina aloha tsy mpivavaka misy zay zavatra misy satria tao anatin'ny fahadimy folo taonako dia tsy narototra na mihitsy zany hoe hivavaka zany fa teo amin'ny fahinina ambin'ny folo taonako zany hoe classe de troisième tamin'izay fotoana zay no nisy namako anankiray lehilahy zay tao amin'ny fiangonana misy ena io no nitaona rehefa nitaona moa izy teny an-dalana moa zay tamin'izay fotoana io dia ohatrany hoe tsy narototra le fomba fitomany ary nahatonga azy rehefa hitany tsy rototra dia ozy izy sa alaina any an-trano ve ianao dia nanaiky tsy fidiny amoa zany satria maika hisaraka teo amin'le resaka zay natao zany satria zavatra tsy mahazatra za moa lasa izy monody kay le izy tena vonona marina izy fa tokony tamin'ny valy to satria fiangonana miditra misy iny izy avy any andiakana le zay zany anisan'ny teboko anankiray tsy hitako tsy ono natao hamalina le fahatongavany eo dia avy hatrany moa dia nisolo lamba ny omana dia lasa zay nandeha mivavaka samba zany sambany tao anatin'ny 9 taona misy dia rehefa niakatra teo fiangonana dia vehivavy lehibe anankiray zay atao hoe renim-piangonana raha imandreny tao ampiangonana misy no nahitana avy any dia tena naneso izy hoe zay nga vao tonga tao aminareo mifanamasina zay vao tonga tao mitokantranonareo fanamasina zany hoe ohatrany karazana nikitika ny am'boky tao anatiko tao zany zay tena zao hoe aty amin'ny fiangonana aty hoe mety misy olona afaka manao an'izany nefa tsy tokony zay nitoetra tokony izao fa zay zany teo foana fa tonga tao anatin'ny fiangonana ary efa tonga tao anatin'ny fiangonana dia anisan'ny sarika anany fahitako ny teny amin'ny altaramasina ny fiakanjon'ny presbytera zay nitondra tao amin'ny fotoana io ny fihetsiny rehetra zay nanome ahina le fotoana dia anisany nanomboka teo zany ohatrany hoe voasarika voasintona dia tsy tapaka tsony ihany vavaka ary sy nalaina tany an-trano tahaka ny tamin'le voalohany teo tsony dia anisany zavatra anankiray hoe nahatsapako an'lay antso voalohany tao anatiko zany izay le fisintonana nataon'ny altaramasina zay zany dia ny manaraka an'izay moa rehefa nitsofoka landalina tamin'ny fanompolo dia ranjary tonga mpitarika tanora tao anatin'ny fiangonana ary dia tena nahazoto dia ny zavatra fahatelo fanampin'izay anankiroa zay dia hoe tonga teo amin'ny kilasy famaranana terminal teo indray no anisan'ny nanana olana tao amin'ny lycée zay nisy anay zany satria tsy nanana prof de physique zay dia noho izay tahotrako zay dia ohatrany nanjary nanao voady tamin'Andriamanitra mba azahoako tombontsoa ny tenako hoe Andriamanitra raha ahafahanao amin'ny ty baka ty dia anao asana presbytera zay ny zavatra nisy dia zavatra nisy rehefa afaka baka navalilako tany tantaran'le voady zany hoe rehefa zany ohatrany nataonao mba azahoana an'le baka fotsiny zay indrindra satria natahotra fa rehefa azoko le baka tsy niraraiko le voady fa zay zany tena ohatrany hoe te ametraka mihitsy Andriamanitra ianao misangisangy aminy fa anan'ny Andriamanitra tsy misangy aminao mihitsy izy ary ny teny zay ataonao dia tsy maintsy hifainao zay le izy dia tao anatin'izay fotoana zay hoe iny fotoana lavabe zay nanadinoko an'io voady zay natao koa dia nahitako olana tranga marobe teo amin'ny fiainako indrindra teo amin'ny fiainany ankonoko satria nanambady ary natao mariazy tao anatin'ny tao am-piangonana dia le vadiko tsy nankasitrahan'le ray aman-dreniko ny rafozako niady tamin'ny ray aman-dreniko za ihany mahafantatra hoe zany hoe ka nisy voady natao nefa tsy nitanako le izy zany dia zay ngamba no za tao anatin'ny saiko niteraka an'izao fikorontanana be lehibe zao dia farany amoa nanapa-kevitra hoe antsoako madama hoe manao misy tahaka an'izao nataoko nanao voady tamin'Andriamanitra tsy tanteraka tahaka ny tantara anankiray zay tao hoe tsy dia mitovy loatra moa le izy fa hoe fanirana moa na ny jona fa izy no ninitsy ny ainao le fanirana na nandositra le fanirana fa zany ndray tsy dia hoe nandositra fa nanadino mihitsy azy zany tena marina dia teny madama hoe andehanatra ny toeram-panomanana zany ihany ry nadiny tena na alohan'le problème zay dia resy lahatra hoe tena
sao dia mba le antson'andriamanitra ary zao zavatra zao. ia zay mihitsy le isika satria nanamana paster efitsikema ny presbiteranay koa atao efa nantsona daholo nandamina ny problème io a fa tsy voalamina mihitsy le problème dia rehefa nanapa-kevitra ny andeha kanjo mohatrany hoe mora tamiko nandresy lahatra amin'ny madama satria efa zay mihitsy le lahalany zay nanaiky madama koatra ny andositra n'le problème nefa tsy andositra n'le problème fa dia tena hoe ilo sorodalana ho arahanay mihitsy zany ao anatin'le antso zay efa eo anoloana ary efa tsy azo ilaozana tsony tsy maintsy atrehana le izy dia rehefa tonga tany amin'ny toeram-panomanina moa zay dia nagakanay fa taty amin'ny toerana zay tsy tamasonay taty nanjary niombona ny rafozako sy ny ray aman-dreniko niombona tamin'ny vadiko dia tena zay mihitsy zany le zavatra nisy vao azy tsy nisy fanelanana akory le problème tsy nilaina an'iza tsy iza tsona fa dia tena hoe fotsiny zany niambasana sisa zay mihitsy zany tena marina hoe le tena le voady no tanterahana ny zava-dehibe tamin'andriamanitra. inona lesona tsoahanao na hoe inona koa ny afatra azonao tenenina ho an'izay manaraka an'le fitsona vavolombelona. Ny lesona azy tsoana ry afatra zay tokony omenantsika rehetra dia zao hoe andriamanitra rehefa miantsona hoe ianao manao voady amin'andriamanitra dia tena tsy kisendrasendra zany ary ianao mieritreritra hoe mety ho zavatra tsy misy dikany na tsy misy antony fa amin'andriamanitra manana ny lanjany be zany hoe handehanao ny asany zany ary tena tiany zany ary tena enony zany ka ninonninona angatahnao amin'ny fotoana io dia omeny ianao fa zao tadidio tsara fa misy valiny le nataonao ny fangatahana zay na le voady nataonao taminy tsy maintsy hoefahanao io mba fiti mifamaly eo aminao sy andriamanitra be diabe tsika no mandositra ny oason'andriamanitra io rehefa tonga amintsika fa naiza andehanantsika tsy afa mandositra tsika fa tsy maintsy misy tranga ataon'andriamanitra eo alohantsika dia mba mahalala mivironao hoe tena tsy afaka mandositra tsony fa ty le sorodalana dia aloha ekeny ataovy le izy fa hitanao hoe tsy anenenana le izy fa misy tombontsoa be ao anatin'le fanaovana ny asan'andriamanitra. Sotra betsaka makasitraka indrindra dia nitompo hitanao amin'ny asa fanomponao. Sotra indrindra pastera dia mirary soa dia makasitraka antsika rehetra mpijery amiko. Sotra indrindra.